Fampitany vaovao diso, tsy ampy ny fanabeazana amin'ny fahaiza-misika vaovao, mila manome vaovao marina sy ara-potoana eto tontolo androany. Alajaza sy famononono, crypto-monnaie no amatsiana ny fanakorontanana hoy ny PRRM. Fitsaram-bahoaka, mahazo vana noho ny tsy fatokizana ny fitsarana sy ny tsy fampiny ny fanazavana sy vaovao marina. Zoma 10 Jolay 2024 altafaraka amin'ny tomon-kilasy tombavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ho ampanajana naraka izany hatramin'ny farany. Makasika ny fiainam-pirenena avy hatrany, olana ara-piarahamonina goavana no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Any amin'ny fiarahamonina araka izany no vahaolana tokony fitorany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanamafisan'orina ny rafitra eny amin'ny fokontany sy ny fanomezana fahefana ny olona iny fotony isafidy izay olo-lehibe pokotany ho ny fiarahamonim-pirenena vivato. Tsy mahagaga ho ny olo-pirenena ny zava-misy ankehitriny fa efa saika mahazatra saingy tsy fantatra kosa ny antony na avy amin'ny mpitondra na amin'ny samy entina ihany ka miara-mizaka ny vokany. Matsapa ny sasany fa mbola tsy hita taratra na tsy ampy ny fandraisana andraikitra ka ilain'ny vahoaka fanazavana marina avy amin'ny mpitondra fanjakana. Fanadihadiana eo amin'ny ridran-tsariny Taiziny Aina. Tsy olana amin'ny lafiny sosialy fotsiny fa efa mitraka amin'ny toe-karena ny trangan-javatra iainana ankehitriny. Miaina ny fahafahan'ny olona miasa sy mitady vola noho ny tahotra teraky ny tsy fandriam-pahalemana. Malasa ny sain'ny mpanara-baovao ny antony mahatonga izany mirongatra amin'izao fotoana izao, na ho antony avy amin'ny mpitondra ihany na filana avany eo amin'ny samy entana tsotra izao. Manana zo alalany marina ny olo-pirenena ho ny faneho-kevitra ka mila ezaka avy amin'ny mpitondra iseho manoloan'ny vahoaka ka nazava ny tena zava-misy marina tsy teraka hororon-tsaina. Ny zavatra fiovana ara-toe-tsaina, ny fiovana ara-piainana rehetrarehetra dia avy amin'ny mpanao politika daholo. Zao zao ty misy an'ity hoe alajaza sy namana ty zao dia efa mandreraka ny na mieritreritra anazy ary mandreraka satria za zany mino hoe avy amina politika ihany no mahatonga an'io hoe zany hoe hiraka mety hoe hiraka ilay izy na fanakorontanana ambadika na ohatraohatran'izay fahitako anazy matetika tsiry zareo ny hiarana fa ny vahoaka ny hiarana. Tsaly be ilay fiainam-pirenena malagasy any amin'izao mikorotana be. Tsy fantatra hoe ahoana. Io moa izany na hiteny ary ianao hoe tokony mandray fepetra nareo mpitondra fanjakany, tokony izao nefa ny ry zareo ihany no tena topo-kevitra aminy. Dia mangataka mpitondra fanjakana rehetra mba tena handray andraikitra fa dia tsy jerena fotsiny ilay malagasy kely ety ambany ety mitsaly. Io moa izany efa tsy ny atao hoe tsy mahagaga intsony. Ohatran'ny efa misy foana ny filoham-pirenena firy izay nandalo teto amintsika ohatran'ny mahita atao daholo zareo. Hoe efa vamotra zareo hoe sa hoe ny samby gasy ihany ny fampilavaniny eo. Tsy hay intsony. Tsy haiko hoe na ny fehepetsara mbola tsy dia maharaka loatra koa. Dia inona ilay fehepetsara isan'ny fitondra zany amin'ny tokony ahalala marina momba izao mihitsy. Tokony na mpitondra raha tokony mba hiseho ny resaka amin'ny vahoaka zao ny antony io na hoe zao mahatonga an'io. Antony maro no mitarika ny tsy fandriam-pahalemana. Iray amin'ireo ny tsy fanomezan-danja ny tantsam-pamokatra ka miteraka fahantrana ka metraka mivantana amin'ny sehatra rehetra. Adsoina be vava ho ny fiarahamonim-pirenena ny fampidirana vary tsy nisy aba ny taonany maro ka nitarika ny fitotonga ny vidiny sy ny fetraikany ratsy amin'ny fiainan'ny tantsaha sy ny malagasy. Izay zany dia manao atsoavy fa tena anisan'ny miteraka olana lehibe teto amin'ny firenena io tontolon'ny fiarahamonina indrindra ny tontolo ambanivohitra vokatry ilay fidinan'ilay vidim-bary. Ilay adsoina be vava zany ilay nampidirana vary bebe amin'ny tsy nisy haba. Nandritra ny fotoana maro, iny tena adsoina be vava ka miteraka fidinan'ny vidim-bary ary rehefa ny 20% ny tantsaha no voadona dia voa daholo ny tontolo piarina rehetra, ny seha-piarina rehetra zany, sekitera sekondera sy ny tersiera. Amin'izao anefa mikasy daholo tsisy mandeha ny tsena fa sy ny tantsaha rery no voa amin'io na vidim-bokatra hafa aza lasa misy fiantraikany hatrany amin'ny vidim-bokatra hafa. Ka ny anarenana an'io tsy moramora zany zavatra rehetra zany miteraka an'ilay tsy fandriam-pahalemana niraisantsika teo reo. Misy ifandraisany amin'ny olana amin'ny lafiny sosialy eto amin'ny firenena raka izany izao tranga mamoetra izao izay tonga hatramin'ny fandatsahana eny ho ny fanamafisana. Tsy tokony olona fotsiny amin'ny hoe resaka politika no mitarika izany fa tokony hivelatra ihany koa ny fomba fijery amin'ny firobon'ny olona amin'ny fitrandrahana ka mitarika ny saina ho amina resaka tontolo ara-panahy. Vokatry ny olana ara-sosialy amin'ny sy fisiana asa
iny le fidinany vidim-barina tasary ny sisa dia mirona ny amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany daholo ny olona na ny tontolo ambanivohitra na ny bizina rehetra. Rehefa mitrandraka renakibon'ny tany no resantsika dia tsy hafa misaraka amin'izany ny resaka tontolo ara-panahy, ny resaka sorona sy ny sisa sy ny sisa. Ka tokony ho jerena ihany koa izay lafin'izay fa tsy variana loatra amin'ny lafin'ny politika ilay fomba famaky an'io zavatra io zany. Ka izay zany dia mahita fa olana tena goavana io satria ilay tontolo sosialy amin'ny ankapobeny mihitsy ny mikirotana. Olana ara-piarahamonina goavana no misy any amin'ny fiarahamonina araka izany no vahaolana tokony fitorany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fanamafisan'orina ny rafitra ny anivon'ny fokontany sy ny fanomezana fahefana ny olona eny fotony isafidy izay ho lehibe bokotany ho hiatran ny fiarahamonim-pirenena vivato. Fanamafisan'orina ny rafitra ny anivon'ny fokontany ihany miresaka andromasom-pokon'olona ny fitondrana nefa etsy-ndany ny tendrena ny sefim-pokotany. Zavatra tsy mifanaraka mihitsy zany zavatra zany. Raha te hanome risipony fokon'olona ianao dia tsisy hafa-tsy ny fanomezana ny olona fahefana isafidy ny olona ihany izay hitondra ny fokontaniny. Izay no miteraka risipon'ny olona ary tsy tokony olona iray ny fidina any fa misy hoe komity mihitsy izay hoe andromasom-pokon'olona vao mierana fandriampahalemana izay manara-maso ny tontolo fiarahamonina. Io tranokany zavatra rehetra io any anaty fiarahamonina daholo no misy azy fa tsisy an'izany hoe maniditsy izany ka. Na izany na tsy izany anjarany rehetra no miara-misy amin'ny famongorana ny mpanao ratsy. Mifandraiky amin'izay vaovao izay anisan'ny fototra niteraka ny hetsika tamin'ny volana septambra 2024 ny fanabeazana ankoatra ireo olana ratsy sosialy toy ny jiro sy ny rano. Hatreto anefa mbola tsy misy vahaolana manoloana ireo olana sedran'ireo mpisehatra nefa ny fanabeazana sy fampianarana. Mila fangiana ny fikonandoam-pirenena raha tiana namany olana ratsy sosialy eto amin'ny firenena ho ny fanazavany mpanaraka raharam-pirenena eo amin'ny fandraisam-peo ny Narcisse Karazafy sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Tsy tranga vaovao eto Madagasikara ny resaka fakana-keriny, alajaza ary ny famonoan'olona matetika mipoitra sy mirongatra ny tranga toy izao rehefa vanim-potoana manakaiky fifidianana na fifidianana filoham-pirenena zany na fifidianana solombavambahoaka. Mbola tsy misy pirofo manamarina mazava ny fisian'ny fanaovana sorona olona mifandraiky amin'ireo tranga ireo. Na izany aza hita fa misy ireo olona samy manao ireny eloka-behivavy ireny ka mila fongorona. Mampiorikoditra ny zava-misy ary hita fa mbola maro ireo mpanao politika no mirangorango fahefana na dia mbola tsy voapirofo aza ny fandraisana andraikitry ny mpanao politika amin'ireo tranga ireo. Dia ny fiarahamonina sy ny vahoaka malagasy hatrany no mibaby ny voka-dratsy ny krizy politika nisy teto amin'ny firenena. Trangany amin'ny atao hoe fahafatesana na zavatra mitranga ohatr'izao na nikidina pinina fa amin'izao izy zany tena fa be da be. Ao mametraka fanontaniana zany hoe tena mila ho an'izay atao hoe mino an'izany ve hoe izay no azonao ny fahefana dia mila tanterana tokoa ve hoe manenjika isa ve ao anatin'izany satria mampiorikoditra tokoa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Fa rehefa tena atao ny fandiniana ny zavatra mitranga izao dia zavatra efa niainana eto Madagasikara ny amin'izay hoe izay ny tenenako anazy haromotana fahefana. Dia rehefa latsaka ao anatin'izay ny atao hoe lazaina fa mpanao politika dia mety azo hiverina fa hifaniliana mbola izy indraindray dia io ny tsy takatra tsony hoe iza marina ny tena manatanteraka azy. Anisandro hoe miandrandra ny fikonandoam-pirenena ireo vondron'olona eny fotony raha ny fanazavana ihany. Hatramin'izao anefa dia mbola mipetraka ny fanontaniana mikasika ny fomba hitondrana sy ny lalana anatanterahana izany. Mampametra-panontaniana ihany koa ny fisian'ireo fikonandoa karakarain'ny ministera samihafa raha tena ny filana sy ny feon'ny vahoaka no entin'izy ireo eny anivony ireny fifanakaloza-kevitra ireny. Maika ny olona any ambanivohitra izay le verina hoe fotony amin'ilay fikonandoam-pirenena izay mbola indraindray tena hoe mbola tsy takatry mbola tsy fantatra izy ireo kory na isy na tsisy zany. Dia izay ilay izy hoe nefa ny tenenina foana teto Madagasikara ny amin'ny hoe le fikonandoam-pirenena dia tena hidina ny fotony mbola ohatrany tsy hita tsara le haingana ny fotony dia eo no problème antsika. Eto moa zany dia sila fanamarena ihany ny fisian'ireo fikonandoa maro ny ministera moa tena manatanteraka anazy io tena mitraika amin'le zavatra tena hoe fa refondation tokoa ve
le am'le anina am'izao sa hoe de hoe tsy maintsy ataony tsirairay l izy de samy miezaka am'izany fa raha za zao miteny androany hoe anisan'ny tarika ny tolona teony am'izany hoe fikaonandohan'ny tsy hoe ny fikaonandoha fa anisan'ny ranakoatra ny jiro sy ny rano teny fanabiazana zany fanabiazana zany ny tena potika eto Madagasikara ary anisan'izao fototry ny fampitehan'ny fiarahamonina am'izao hoe loza sy atambo retsika isan'andro zao. Mila fikaonandoha tena misokatra sy ahitana ny feon'ny vahoaka eny fotony firenena hoy Tsivery Arsomao fa tsy fifampiresahana voafetra amin'ireo rafitra efa misy ihany tanjona ny ahitana vahaolana iombonana hiatrehana ireo olana ara-piarahamonina sy ara-politika izay mbola iaina ny firenena. Makasika izay vaovao izay manomboka mahazavana eto amin'ny firenena ankehitriny ny fitsaram-bahoaka tsy ampy ny fanazavana sy tatitra amina trangan-javatra iray mila valiny ka tokony ho fantatry ny vahoaka hoy ny mpandinika fiarahamonina ankalasa manapa-kevitra amin'izay hitany fa mety ny olona tsy ny rehetra anefa fampahana malagasy amin'izay ampahana malagasy no manana io toe-tsaina io anka misy akony amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny tsy matokony fitsarana intsony ny vahoaka ka mampahazovana ny fitsaram-bahoaka hoy kosa ny olom-pirenena fototra iangana manomboka izao ny fanovana toe-tsaina miainga amin'ny fanamafisan'orina ny fanabeazana eny fotony ny fanomezan-danja ny fokony olona ary ny famitombona ny vola natokana ho an'ny sehatra ny fanabeazana fanadiadiana. Mahazovana eto amin'ny firenena ny tondromolotra miantso fitsaram-bahoaka amin'izao fotoana izao. Antony maro no mitarika fitsaram-bahoaka raha nambara ny mpandinika fiarahamonina saingy anjaran'ny fanjakana kosa no milaza ny tena zava-misy marina amin'ny vahoaka sy manazava ny saina manoloana tranga iray. Ny tsy fahafantarana ny vahoaka ny vokatra mazava mantsy no anisany mahatonga ny sasany lasa manapa-kevitra amin'izay hitany fa mety aminy. Ny atsasany miteny hoe misy olona tratra fa olona ampiasainy reny na irahana na tratra ny loatra ny tolam-patoteo. Ny anankiray faharoa za tsy manala ny eritreri-dratsy tahaka ny hoe manala ain'olona hosorona satria misy hery miafina na hery maizina mila an'izay fantatritsika izany tsy akiteniteny ray sambino izany fa misy izany fa ny fanaporofona azy no olana noho izany anjara ny tompona andraikitra polisy, zandary, fanjakana no manazava ny sain'ny olona hoe tia ny zavatra mitranga, tia ny valiny. Impiry tao anatin'ny apolo taonany maro tsika misy zavatra maizimaizina tsy fantapantatra nisy fa tsy nety nisy valiny tena namena ny vahoaka hoe zao na zao na zao dia samy manao sinema ny olona zao io zao io zao io dia indrisy andraikitrizana efa. Ampahana malagasy no manana toe-tsaina ratsy sy maramara ho ny fanazavana anka ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny no mizaka ny vokany. Antanan-dehibe no tena isiny ka isan'ireo Antananarivo izay tena manahirana indrindra ho ny fanamafisana. Fa misy ampahana malagasy tady tsara fa rehefa ao anatina firenena anankiray matetika tanysaintsika ny hoe telopolo tapitrisa sy ny sisa ampahany kely ihany rehefa raisina le olona le manana an'le maramara saina sy ratsy saina eto amin'ny firenena rehefa tenihana. Ireo olona ireo nefa manjary misy akony any amin'le fiarahamonina tsotra satria na fiovana ara-piarahamonina ara-politika na fiovana ara-resaka toe-karena na fiovana olona malaza sy ny sisa vitsy ihany ange ny olona mitondra an'izay ho an'ny rehetrarehetra dia le fiarahamonina zany eo mametraka tsika hoe aiza ny ratsy ny fiarahamonina ka manjary resantsika an-tanan-dehibe ekena fa renivohitra Antananarivo fa Antananarivo no tena manahirana indrindra raha ohatra ka atao ny kevitrevitra hoe olona ohatry ny ahoana no mbola marina mahafinaritra, olona ohatry ny ahoana no tsy miraharaha, olona ohatry ny ahoana no ratsy ara-pitaizana ireo miaraka eo lesiko agoavana ny fitaizana amin'ny lafiny maro ka mahatonga ny olona ho lasa ratsy taiza. Tsy ampy ny fandehanana ny an-tsekoly, tsy ampy ny fiarahamonina mitaiza, tsy ampy ny fidirana amina resaka fikambanana samihafa, ny ara-pivavahana ankoatra ny mahafivavahana azy misy fitaizana mafy be any ao anatiny dia tsy ampy koa izay dia lasa ratsy taiza ilay olona. Tsy hoe ratsy fa ratsy. Tsy misy fahagagana ny fanovana toe-tsaina saingy azo heverina ny fialana amin'izany. Mbola azo atao tsara ihany koa ny manarina ny fiarahamonina ankehitriny amin'ny fanamafisan'orina, ny fanabeazana ny fotony, ny fanomezan-danja ny fokon'olona ary ny fampitombona ny vola natokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana. Raha ito Antananarivo tsika dia eritrereto tsara fa ny olona rehetra ny aina ny fijaliana sy ny fikorontanana ara-politika, ara-piarahamonina, ara-toe-karena, ny fahantrana be dia be. Tsisy azo tenentsika eto fa asa no atao manangana any amin'ny fokotany, any amin'ny fokon'olona, fepetra sy drafitra ahafahana mitaiza ny ankizy, amporisihana ny resaka fampianarana any amin'ny gouvernemanta sy any amin'ny fanjakana, omeo teti-bola ny fitaizana, omeo teti-bola ny fanabeazana, omeo teti-bola be ny fampianarana.
zany ve ny zava-misy aloha tsy mbola tsy mahatokony fitsarana intsony vahoaka ka mampahazovana ny fitsaram-bahoaka hoy kosa ny olo-pirenena lavitra fitsarana zany mbola tsy afapony olona tsy tena misy fahafahany manam-pahefana zany a tena mametraka ny tena hoe tokony fametrahany le lalàna zany tsy hoe misy mifeve izy a sa hoe mbola misy mibaiko ambadika dia tsy afaka tena mametraka hoe tena tokony zao no atao rehefa hoe tokony tsaraina an'izay le izy dia tsaraina amin'iny zany le olona fa tsy mbola ohatrany hoe tambatambazana mbola tatahorana zay zany le hoe fanapahan-kevitra tena hoe exacta zany tsisy. Tamin'ity herinandro ity fotsiny tsy latsaky ny efatra ireo trangana fitsaram-bahoaka tamin'ny faritra samihafa saika mahatonga ny fifanjevona ny filazana fahatraran'olona voatonona ho mpangalajaza sy mpanao ratsy. Mila rindran-damina mazava sy fandaminana maika ny fampandrimana fahalemana eto amin'ny firenena ankehitriny nambany vohitra izany na an-tanan-dehibe. Tsy azo mavaina manoloana ny tranga tahaka izao ihany koa ny fanamafisana ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ary eo amin'ny samy entina. Ompitehana izay fikambanana manao izao asa fanakorontanana eto amin'ny firenena izao ka mamono ny zaza malagasy ho ny filohan'ny fanavaozana raha nanio ny heviny mikasika ny fahaverezan'olona sy famonoana zaza malagasy Monsieur Lande Tatoato. Cryptomonnaie no famatsiana arabola izao fanakorontanana izao. Ny antsony tanora mba hanampy ny fanjakana amin'ny ady amin'ny kolokolo sy amantarana ireo izay ao ambadika izao alajazy izao moa ny kolonely Randrianirina fanampanazavana. Ny fitiavam-bola, ny fitiavana kolikoly no manakorotana sy manimba ny firenena ankehitriny ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Ny tena konovonoy raha izao no tsy tiana fa tsy ny zanaka malagasy ho ihany ny kolonely Randrianirina. Ny fanakorontanana misy eto Madagasikara amin'izao dia io mbola io fitiavam-bolantsika io ihany. Io fitiavantsika kolikoly io. Tsisy fitiavana tanindrazana intsony fa na vola kely dia fanimbana firenena eny fa hatra famonoana zaza. Mampitandrina fa na iza ambadika io satria izay fa manomboka mitady amin'izao. Na fikambana niza na fikambana ninona ambadika io potehiko. Fa maninona tsy zany vonoana raha izany no tsy tiana. Vonoy fa tsy zanaka malagasy ny vonoana. Vonoy raha lehilahy. Ambarako eto zay cryptomonnaie sady mba miteny amin'ny andriamatoa directeur général ny tale général ny Bianco ihany mandeha izy io amin'izao. Io ndray zao ny fampidiranjareo vola eo fanakorontanana io cryptomonnaie mba jereo tsika io zavatra io fa mikorotana le firenena. Manoloana ny zava-misy miantso ireo tanora ny filohan'ny fanavaozana mba hampiasa ny tambazotrana ireo hiadina amin'ny kolikoly sy hamantarana ireo atidoha ambadiky ny alajaza manjaka ankehitriny. Naomby io tambazotra ny tanora io. Eto manao antsoavo aminareo tanora. Raha tia tanindrazana marina nareo tohizo ny tolona apetrao tsara le tambazotra ny tanora io. Aza manaiky ampiasaina amin'ny fanakorontanana io. Aza manaiky amin'io fa ampio zahay hiady amin'ny kolikoly. Atsangano io tambazotra nareo hiady amin'ny kolikoly. Atsangano io tambazotra nareo tanora io hitoroka aminay iza ny ao ambadika io ny fangalarana zaza io. Eny amin'ny fiarahamonina nareo olona reo fantatr'olona reo. Fa maninona tsy tonga aty aminay le izy. Mino fa aminareo tanora zay ho avy ny firenena tia manana information betsaka momba ny halatra ankizy sy vonon'olona ao Antananarivo ary manerana ny Madagasikara hanakorotanana ny Madagasikara tio. Ampio zahay zay ny mahatanora zay le hira hoe mitsangana ny tanora. Ampio zahay hiady amin'io hanorona Madagasikara vaovao sy hanorona Madagasikara mandroso zay niritsika tamin'ny septambra 2024 iny. Makasika ny fiainam-pirenena izay mbola tsy miova firy ny tany vola miditra amin'ny kitapo mbola mpanjakana. Mbola manjaka manko ny kolikoly ary mbola misy ny capture d'état ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Malonjany mbola tsy mahafapony ady amin'ny kolikoly ka nanaovany antso ho an'ireo mpiasam-bahoaka. Fanampanazavana.
Mamparefo ny androm-panjakana, mampiana ny fatokisana ireo mpampiasa vola, mampiana ny kalitaon'ny tolotra omen'ny fanjakana ary mampitombo ny tsy fitoviana eo amin'ny fiarahamonina ny kolikoly ho ny filohan'ny fanavaozana androany. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra ny fananganana firenena madio sy marina ka niantso ny mpiasam-bahoaka ny kolonely mba hialina amin'ny fahazaran-dratsy. Miandrandra vokatra amintsika ny vahoaka indrindra isika mpiasam-bahoaka eto Toamasina mikasika ny fanakanana ny fanondranana tsy ara-dalàna ny arem-pirenena sy ny fanaraha-maso ny fampidirana ireo vokatra avy any ivelany. Antitra teriko etona ny fahavonona ny fitondram-panjakana hanoana miezaka vitanareo. Isan-tanjo ny fanjakana amin'izao ny fampitombona ny volamiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Rampitaina nefa ny volamiditra nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao dia tsy nisy fiovana firy. Midika izany ho ny fanazavana fa mbola manjaka ny kolikoly sy ny capture d'État. Isan'ny ezaka ataon'ny fanjakana ny fanampina ny sehatra tsy miankina izay mamorona asa ho an'ny tanora. Fa izahay mahatsapa fa ohatra hoe reny redressement fiscal natao etseroa reny zay tsy mandoa vola ry amin'jala redressement fiscal zay tsy manana ny investisseur tonga avy any raha va tsy manaritra kely atsy dia tsy tafiditra. Zahay miady amin'ireny amin'izao ary miezaka mampiditra ny investisseur betsaka indrindra eto Madagasikara amintsika miteny izao miezaka manakana ny resaka redressement fiscal io satria zahay dia miezaka manosika ny sehatra tsy miankina fa io ihany no afaka mamorona asa ho an'ny tanora afaka mampitombo ny kitapom-bolam-panjakana mba hiakatra indray le 14% antsika mpiasam-panjakana. Ny ankamaroantsika eo moa 14% ina moa mpiasam-panjakana daholo. Fa raha tsisy zay fiakaran'izay kitapom-bolam-panjakana zay dia eto indray tsika fanometsina eto. Manao antsoavo amintsika rehetra. Miezaka ataonay raha tsy makany ambany dia tsisy dikany. Dia ohatrany zavatra miantona eny ambony eny fotsiny zavatra ataonay fa tsy tanteraka aty amin'ny vahoaka aty mihitsy zay faniriana ataonay zay hoe mba mihena ny kolikoly. Manao antsoavo amintsika rehetra mpiasam-bahoaka, tsika io mpiasam-bahoaka mba hampio le fanjakana hampisonitra an'io vola ao anatin'ny kitapom-bolantsika io. Ary zahay mino fa ny tsify sy ny kolikoly ny fienan'ny kolikoly no anisany lalana ray lehibe ahafahanay mampitombo io volam-panjakana io. Ary mazava ho azy ahafahantsika mampandroso ny firenena tsikelikely. Menimenina zao tsika ratsy ny lalana miezaka mamboatra zahay io fa kely ny vola dia mandeha miadana arakaraky ny vola miditra. Menimenina tsika mijiro amin'ny karama vidim-piainana sy ny namany. Raha mbola misy ny kolikoly dia mbola sahirana foana antsika hampisonitra ny kitapom-bolam-panjakana io ka afaka hiady amin'izany rehetra ny tany sako teo zany. Afaka hamboatra lalana, afaka hamboatra n'ireny trano-panjakana reny, afaka hanatsara kokoa ny fomba fiasan'ny mpiasam-panjakana eny amin'ny sehatra ohatra hoe ny any amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fampianarana, ny rehetrarehetra. Rehefa misy ny vola mandeha ho azy daholo io. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny andro raisam-pirenena hiadiana amin'ny kolikoly natao tany Toamasina ny fitokanana ny Brony Bianco ny faritra Tsinanana sy ny fanambaram-pananana nataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny faritra. Fanamoaka fanapana momba ny sata mifehy mpitsara ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nambarany HCR fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fanatsarana natao tamin'ny satany mpitsara saingy mila ampifanarana amin'ny zavamisy ny 550 sy 420 amin'izany sata izany. Ambarany HCC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fampitsarana avy hatrany ny mpitsara iray voeloka amin'ny resaka kolikoly satria ny filan-kevitra ambony mpitsarana ny CSM ihany no manana ny teny farany ary afaka manapa-kevitra momba ny sazy miatra amin'ny mpitsara arak'izay amafy ny fantikan-dalàna voamarina nataon'ilay mpitsara ho ny hevitry ny HCC. Tsy maintsy hajaina kosa nefa ny lalàna sy ny zony fiarovan-tena ho an'ilay mpitsara na dia ady amin'ny kolikoly nanaovana ity lalàna ity. Nolaniny antany meram-pirenena ny 5 jona lasa teo ity tolo-dalàna anatsarana ny sata mifeny mpitsara ity ary izao nandalo teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana izao. Lafomba vao hafa kosa indray mitombo hatrany ireo pejy mizara vaovao eny anivon'ny tambazotra an-tserasera. Mialoha ny anjifana vaovao anaty pejy iray dia mila mametra-panontaniana raha ara-dalàna na tsy
ny pejy iray. Mila fantarina ihany koa ny tompony sy ny roy amantarana ny mpitantana ny pejy, azona mifandray mivantana aminy raha te anamarim-baovao. Santionany amin'ny fanamarinana mialoha ny anam-paritahana vaovao ireo ho ny mpisehatra amin'ny serasera. Fanadihadiana nataony Narsisy Karazafy eo amin'ny sary Rantsariny Mbola Havatsara. Miroborobo amin'izao fotoana ny fiparitahany vaovao eny anivon'ny tambazotra an-tserasera, indrindra manoloana ny tranga tsy fandriam-pahalemana misy eto amin'ny firenena, afanamby lehibe ho an-tsehatra ny famokarana sy ny fanaparitahana vaovao, ny fahaizana mifeny vaovao aparitaka, indrindra eny anivon'ny tambazotra, izay mora hiparitahany vaovao kanefa tsy voatery marina sy voamarina. Manana andraikitra lehibe ny fiarahamonim-pirenena, ny fanjakana, ny olom-pirenena ary ireo mpisehatra amin'ny serasera amin'ny fiatrehana ity olana ity, hoy Arson Ratovondraona, mpisehatra amin'ny serasera. Misy karazany telo moa raha ny tena marina ny toetoetra ny fiparihan'ny vaovao, misy ny mpandray sy ny fanaparitaka vaovao, misy ny mandray vaovao dia manamarina aloha, misy ny mandray vaovao dia mitazona an'izay ho azy rehefa fantariny hoe tsy marina ilay izy, ary misy ny mandray vaovao dia manaparitaka fotsiny amin'izao zany tsy maka dingana akory mijery hoe marina ve sa tsy marina ny vaovao. Dia le tokony toe-tsaina ananantsika zany raha manomboka izao dia hoe mahazo vaovao ako amariniko aloha, verifieko aloha, zay vao omeko aparitako amin'ny olona, satria fatatsika fa tena loza ratsy noho ny aretina mifindra ny fanapariahana vaovao tsy marina, satria tonga dia miatraika avy hatrany amina aina le izy, tonga hatrany amin'ny fahaverezan'ny aina ny fipariahany vaovao diso. Miankina betsaka amin'ny zava-misy ny zarana na tsy ny vaovao iray, hita eny anivon'ny tambazotra ho kosa ny tanora iray, ilaina ny fanamarinana ny vaovao, kanefa raha anaty amehana toy izao dia maika ny fizarana vaovao mba hitandrema ny hafa. Za rehefa mahita vaovao amin'ny page dia mbola mampitovy aloha sa ampitovy izy koa amin'ny page rehetrarehetra mba hisorohana le hoe tsy izy tiana vaovao tena misy te, mila manao analyse foana zany rehefa mahita zavatra rehefa tsy avy dia mipartage. Fa amin'ity vaovao amin'ity resaka tena hoe polémika be sy ny tariny ity tsy mila fampitoviana intsony, satria le zavatra rehefa tena nisy, le zavatra rehefa tena nisy efa iraha malala sy ny sisa, tsy manam-potoana ampitovizana intsony fa to dia alefa aloha na misy le vaovao na tsy misy amin'ity zazazaza very sy ny sisa ity zao, na misy le vaovao na tsy misy dia to dia partagena aloha mba hitandriman'ny hafa konko, mba hanamafy ny tahotra ao anatin'ny sasany mba hahafahany mitandrina. Sanatria kory hoe le mampikorotana saim-bahoaka ny tanjona tsy hany mihitsy, fa mba hitandremany tsirairay amin'ny ankohonany, ny famihany sy ny sisa. Mila mafisina araka izany ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanamarinana vaovao alohan'ny izaran'izany, tokony hojerena mialoha ny pejy manokany vaovao, ny fahamarinany na tsy. Mila fantarina ihany koa raha manana loharanom-baovao azo itokisana ilay pejy mamoaka azy na tsy, sao mitady mpanaraka sy dokam-barotra fotsiny ihany, mety ampidi-doza lavitra noho ny arety mifindra mantsy, hoy ihany i Arson Ratovondraona, ny fiparitahany vaovao diso satria mety hiteraka tahotra, fikorotanana ary fanakorotanana ny saim-bahoaka ihany koa. Fa ny antony faharoa ihany koa dia fitavozavozany sy hoe tsy ampy ny vaovao ofisialy ary tsy aingana ny vaovao ofisialy voarain'ny olom-pirenena amin'ny fotoana hitrangana zavatra iray, dia manjaka ho azy ny vaovao diso, satria raha misy banga eo dia tsy maintsy misy foana ny mameno ny banga, misy fomba fiteny an'izay moa fa zay madika azy amin'ny teny malagasy, ka rehefa tsy eo zany ny tena izy dia misy mitsofoka ho azy eo mameno an'izy, dia iny efa voatery tsy ho zavatra marina sy tsara voatra, tsy vita koriny ny nanomana n'ilay vaovao, dia lasa fanetry be ho an'ny firenena. Fa dingana faharoa ho antsika zany mba hahafahana miaro an'izay dia jerevo foana hoe iza ny pejy ofisiely, ahitanao hoe iza ny tompony, ahitanao hoe misy roy ahafahana miresaka ny tompony, misy contact na ahafahana miantso an'ilay olona mba ahafahanao mirecouper na ahafahanao manontany sy ahafantarana hoe tena mitsangana ara-dalàna marina
ity penjera ity raha iresaka tambajojaserasera antsika satria ny média traditionnel rehefa mazatra efa fantatra hoe reto ny tompony mitsangana ara-dalàna mandalo eo anivon'ny fitsarana mihitsy ary mifananganana an'ireny ankoatr'izay no mafisy ny tipisehatra amin'ny serasera ity fa tsy ampy ny fanabeazana amin'ny fahaizana misitraka vaovao na ny éducation aux médias eto Madagasikara ka maro ireo olom-pirenena no sahirana amin'ny fanavahana ny vaovao marina sy diso manampitrotraka izany ny tsy fahampiany vaovao ofisialy sy aingana avy amin'ireo tompona ndraikitra noho izany rehefa tsy ampy ny fanazavana sy vao marina ny vaovao iray dia lasa mameno ny banga ny vaovao miparitaka eny anivo ny tambazotra ny serasera izay matetika tsy voasoratra araka ny fenitry ny asa fanaovan-gazety ary mety handrehitra ny afo ny orooro mahazo ny vahoaka fitoniana fanjifana ny vaovao fanjifana ny zavatra eniny sofina zany hitan'ny maso dia mila fotoana alainao manokana mihitsy zany efa anao mandanjalanja alohan'ny andraisanao ny tena izy satria misy zavatra mitranga amin'izao fotoana zao izay mety satria mbola tsy ananantsika profo mihitsy mbola tsisy mihitsy hatreto ny teny profo mazava mantsy hoe nisy an'ity dia tia ny tena profo manao teny fa tena alajaza io na tia profo tena ny teny fa tsy alajaza io fa samy tonga dia panika fotsiny satria miparitaka mitobaka be mihitsy le vaovao mila fitoniana sy fahamailona ny fanjifana ny vaovao amin'izao vanim-potoana izao mety ahitana ampahany marina ny vaovao sasany paritaka saingy mety isy ihany koa ireo tsy mitombona ka ilaina trano ny fanamarinan'izany mangataka ireo tompona ndraikitra mahefa araka izany mba hanome vaovao marina ara-potoana ary misy profo satria ny fahafenoan'ny vaovao ofisialy sy azo itokisana no isan'ny vahaolana lehibe indrindra entina miady amin'ny tsao sy ny vaovao diso lafim-baovao hafa solom-bavam-baoaka iray teo aloha no namoana filazana fikarohana eo anivon'ny polisy-pirenena eo amin'ny sampandrara polisy économique na ny service central de la lutte contre les faux fraudes et contrefaçon nanomboka ny herinandro teo manoloana ny tsy fanatanterana didim-pitsarana miantsony manam-pahefana rehetra tompona ndraikitra sy tompona antoka amin'ny tirara ity ny olona voakasika raha nanao fitarenana androany fanampanazavana tsy tapopoka ka namoana filazana fikarohana eo amin'ny polisy-pirenena ao amin'ny sampandrara polisy économique ny solom-bavam-baoaka iray teo aloha na dia efa nisy aza ny didim-pitsarana manery azy amerina volan'olona tsy voaloha manodidina ny roapolo tapitrisa ariary ny fakturan-jiro tsy voalohany ity mpanofatrano karona ity eo ihany koa ny hofatrano telo tapitrisa ariary isam-bolana tsy voaloha tao anatin'ny efataona manana mpanofatrano ancien député Saya nofatrano tao izy 2016 dia 10 ans zay 2026 dia nanomboka 2022 no tsy nandofatrano izy hatramin'izao andro androany 10 androany 10 juillet 2026 ndraraha moa efa mandeha any anivon'ny fitsarana dia efa misy didim-pitsarana voaray zany mandidy azy mandofatrano dia tsy hita izy io miafina io zany dia zay no mampatonga an'le avis de recherche any amin'ny polisy dia manainga ny tompona ndraikitra eto amin'ny firenena mba hijery akaiky an'io raharaha io raha azo atao na ny polisy na ny eny anivon'ny fitsarana nandeha tao amin'ny antanatohatra rehetra ny dingana na raha ny tompotrano ankehitriny milaza fa hanao raharam-piavana ilay voakasika tsy nanaiky izany ny tompotrano ka miantso ny fandraisana ndraikitra avy amin'ny manam-pahefana voakasika rehetra efa nanatanteraka ny zavatra rehetra tokony atao zany hoe maka huissier aloha mitaky hofatrano dia avy eo fitoriana dia niakatra tribonaly efa nisy firesahana fa izy io koa moa tsy manambanimbany olona dia tonga dia tsy hita tsy mandray telefona mitsoaka dia izao izy efa mivaly ny didim-pitsarana dia izao hono izy vao hanao raharaham-pihavanana za tsy hoe andovola tsy kelikely isam-bola io fivelomana ko ahoana moa no andohavana tsy kelikely isam-bolana zany fa io
hofatrano mivaingana efa zay ny ao anaty contrat dia tokony arahana. Mametraka ny raharaha eo ampelantanany fitsarana araka izany tompotrano voakasika ka mitaky ny anafangianana ny raharaha-pitsarana sy ny fanomezam-baovao amin'ny fikarohany solombavam-bahoaka teo aloha io. Fanafanana ny ady hevitra nandritra ny fikonandohan'ny fianakaviam-be ny fitsarana. Nisy ny marimaritra iraisana fa ilaina ny fanamafisana ny fahefa-pitsarana sy ny fametrahana rafitra ahafahan'ny fitsarana malagasy miasa ampaleovan-tena tanteraka. Narcisy Karazafy, mbola avatsara. Rehefa niarany dinika dia nisy ny ango-kevitra voaray nandritra ny fikonandohan'ny fianakaviam-ben'ny fitsarana atapaka faharoso eo anivon'ny fikonandohan'ny pirenena ny ango-kevitra voaray nandritra ny 5 andro atanjona ny ametrahany eto Madagasikara ny pouvoir judiciaire na fahefa-pitsarana hitovy lanja amin'ny fahefanam-pana tanteraka ary ny fahefanam-panao lalàna. Miaramiasa amin'ny fitsarana toy ny mpisolo vava, ny notaire sy ny mpandrarano fonja ary ny greffier dia ny tolo-kevitra lehibe tapaka tao zany dia hoe hoaroso eo anivon'ny assise nationale ny proposition aty fitsarana zany ny ametrahana eto Madagasikara ny antsoina hoe pouvoir judiciaire na fahefa-pitsarana. Inona moa zany tiana tongavana amin'izay dia ny hoe mba hitovy lanja ireo fahefana telo misy eto amin'ny fanjakana dia ny fahefanam-pana tanteraka, ny fahefanam-panao lalàna ary ny fahefa-pitsarana. Ny tanjona tongavana amin'izany moa zany dia ahafahanay mamoaka didy mifanaraka amin'izay tena misy tokoa ary izay tadiavin'ny vahoaka zany. Ny zavatra tsapa mantsy ny hatramin'izay dia rehefa mitongilana ireo fahefana anankitelo ireo dia lasa eo ambany vahoan'ireo ny fitsarana ka lasa misy interférence BDB na tena misy ara moa zany hoe baiko avy amin'ny fahefana hafa makasika ny didy izay vao avoaka aty. Arahikeno tolo-kevitra io hitombo ny teti-bola tsy resaka karama fa ny filan'ny fitsarana amin'ny ankapobeny izay matetika tsy hita ny vahoaka malagasy fa tsaraina ho mpanao kolokolo ny fitsarana. Satria ny vahoaka rehefa manakiana ny fitsarana ny zavatra tsapanay dia rehefa misy fanakianana zany makasika ny fitsarana dia hoe kolokolo foana zay amin'ny vahoaka. Raha ohatra ka hoe misy zao ohatra fitaovam-pitsarana anankiray ka tsy voantso izy fa ny ankilany ohatra ny voantso dia amin'ny kolokolo zay. Nefa indraindray zany tsy fahampiny teti-bola eo amin'ny fitsarana no mahatonga an'le hoe ny convocation ary lasa tsy tonga tany amin'le olona zany alohan'le fitaovam-pitsarana zay mifanarahana dia iny reny rehetrarehetra reny zany no miteraka ny tsy fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Dinika teo moa zany zay zavatra pitsopitsony marobe fa ny tsapanay dia raha mitombo ny teti-bola amafitsika ihany hoe teti-bola hoentina mampiodina ny fitsarana andavanandro zany na ihany koa zany fanatsarana ny zava-misy satria ny fitaovana tsy ampy, ny trano tsy ampy, ny fonja koa moa mitaraina zany amin'ny hoe tsy ampy ny toerana ametrahana amin'ny voafonja. Raha mitombo zany ny teti-bola ahafahanay manao ny rehetrarehetra ahafahana manatsara ny fomba fiasanay dia eritreretina fa misy tombony ho an'ny vahoaka malagasy izay. Loha hevitra namaritra ny fikonandony hoe fahefa-pitsarana no antoko ny fampandrosoana ny firenena fony fotoana natokana ho an'ireo fifanankalozan-kevitra saingina namafy ireo mpandray anjara fa ilaina trano ny sehatra ahafahana mifampiaino sy mifanakalo-hevitra toy izao. No tsindrian'ny minisitra ny fitsarana fa tsy ny mpitsara rery no mandrafitra ny fianakaviam-ben'ny fitsarana fa ahitana ireo mpisehatra rehetra nandray anjara tamin'ny fampandehanana andrarah-pitsarana. Kasika ny fianakaviam-ben'ny fitsarana ny loha hevitra izay mamaritra izany fikonandoha izany dia ny fahefa-pitsarana no antoko ny fampandrosoana ny firenena. Izany dia nazavaina tao anatin'ny ango-kevitra ihany koa ary nitondrana ny ataontsika hoe fahavononana ireo fianakaviam-ben'ny fitsarana izay mamaritra an'izany fitsarana malagasy zany ho tolo-kevitra hoentina amin'ny fikonandoam-pirenena izay andeha atsy ary hifampidinihana amin'ny vahoaka malagasy ihany koa. Izay zany ny voalaza androany. Kasika ny inona zavatra vaovao dia misy sosikevitra be dia be nangonina arakaraky ny ataontsika hoe ny avin'izany ary tsara fantatra dia ny mpitsara, ny mpirakidrara, ny mpandrarano fonja, ny mpisolo vava, ny vaditany, huissier, ny notaire na mpitaki-teny no nandray anjara tamin'izany ary samy mitondra ny hevitra ny tsirairay avy, tsy hevitra iray io fa hevitra marobe izay naravina dia ireo fanangonana-kevitra ireo no hoentina ilay fikonandoam-pirenena ihany koa.
voarakitra antsoratra avokoa ireo sosikevitra sy fanehonkevitra samihafa izay heverina fa entina hanampy amin'ny famolavolana ny vahaolana maharitra ho amin'ny ity sehatra ity. Vavaony sosialy kosa indray namidina azy ny vidim-bahary eny an-tsena lafo ary tsy takabidiny ankamaroany tokantrano ny hena ny legioma ary ny voamaina. Mienina manaraka izany ihany koa ny fanjifan'olona ireo sakafo ireo eny an-tsena raha nambaran'ny mpivarotra. Midika izany fa mbola miaina anaty fahasahiranana ny sarababem-bahoaka ka maniry nisy ny fidinany vidin'entana ho zakaka ny fahefa-mividiny rehetra. Fanazavany eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny aina. Tsy maro toerana fa miovaova ny vidin'entana ety an-tsena amin'izao fotoana izao. Hita misongadina ny fidina ny vidim-bary. Saingy mifanohitra amin'izay ny legioma sy ny hena ary ny voamaina ho ny fanehonkevitra. Tsy maintsy hahena araka izay azo atao ny fandaniana hitsinjarana araka ny tokony ho izy ny vola miditra rehetra mba tsy ho lany any amin'ny sakafo fotsiny. Raha vary fotsiny izany azo hoe midina kely. Azo fefina fa ny ankoatran'izay izany somary mafimafy kely. Eny ka ny anana izao hitako hoe mora ka ny any amin'ny anana ny olana mifatratra. Farany aty amin'ny resaka hena, voamaina, ny legioma. Izay izany lafa any amin'ny anana izany hitako hoe mba misy rirany kely nefa na ny anana ara lafo ihany koa. Ohatrany anazy zao taloha hoe izao misy eo amin'ny enina menaka eo taloha zao mividy tsaramaso ray sy tapany azy zao fa ray zao mividy fa tsy takatra intsony ray sy tapany. Nefa izany ara-tsy ampy izany fa miampy. Ny hena izany indray mandeha isan-kerinandro sisa mba mahatakatra an'izany hena izany. Dia indray mandeha isan-kalady. Nefa ny tsisy mba mitady aiza ny hena ary-dady. Nefa tsy mahatakatra an'izany isan'andro. Tsy azo lafina fa mety efa mihinam-bary avokoa ny ankamaroan'ny olona amin'izao eto andrenivohitra manoloana ny fidina ny vidim-bary saingy mafimafy ho an'ireo tantsampamokatra kosa ny fiantraikan'izany. Midika izany fa mbola miaina anaty fahasahiranana ny sarababem-bahoaka ka maniry ny sy ny fidina ny vidin'entana ho zaka ny fahefa-mividiny rehetra. Sakafo aloha vary efa miaina no tenenkanao teo hoe midina ny vidim-bary dia misakafo daholo aloha hitako hoe misakafo daholo ny olona. Fa ny any ambanivohitra no menimeny satria tany ambanivohitra za hoe le dépense amin'ilay fambolena vary be da be nefa le vary amidy mora. Mitovy amin'ny aty ihany izany ny vidiny any ambanivohitra. Raha ny fanindrin'ny olom-pirenena izao dia mba mora no kokoa noho izao ny fiainana. Mba hoe manana fahefa-mividy dia sakafo io nena aloha larany sakafo fa ny fliperiry moa dia mahita izy ohatran'izay rehefa mitafy izy dia tsy olana dia efa mba fanidriana aloha mba hidina ambanimbany kokoa noho izao Hita be any amin'ny fanjifana ny entana ny fahasahiranana ny mpanjifa ankehitriny ho ny mpivarotra legioma nanaovana fanadihadiana. Saika niakatra ny vidiny ankamaroany ireo legioma ka zarana mavidy tsy tony teo aloha ny ankamaroan'ny olona. Misy fiantraikany be amin'ireo mpivarotra izany. Efa tsy dia ohatran'ny taloha intsony. Satria ilay izy miakatra lasa fois deux. Lasa fois deux. Taloha zao kilao an'io hoe dimanjato sy arivo dia mivarotra roa arivo ianao. Dia nefa ny amin'izao ilay izy mivarotra telo arivo. Lasa miova mihitsy izao ilay olona amin'izao. Taloha zao izy mahazaka roa kilao, telo, zay zao ray, atsasany. Ny fiantraikan'ilay izy aloha izao ny entana izao lasa be tsy lany dia miverina foana. Satria tsy nisy ataona izany hoe malany mihodina dia lany dia izay alaina dia lany. Ny voatabia no tena miakabidy eny an-tsena. Tsy faina 4 ariary ny kilao raha 2 ariary izany teo aloha. Ny ovy manodidina ny 1 hatramin'ny 2 ariary isaky ny kilao. Raha 500 sy 2 ariary kosa ny kilao ny karaoty. Ny voamaina jifaina manodidina ny 1 hatramin'ny 2 ariary mahery kely ny kapoaka arakaraka ny karazany. Ho an'ny vary tsy pala indray misy mivarotra 100 ariary ny kapoaka. Ny makolika sy ny vary gasy manodidina ny 500 sy 100 ariary hatramin'ny 400 ariary eo ny kapoaka. Pejiny fanatanjahantena tafakatra amin'ny dingany manasadalana amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka maneran-tany ho anitaranja baolina kitra ny ekipa frantsay rehefa nandresy ny ekipa marokana tamin'ny sarony ohatra. Teo amin'ny minitra 40 natafidirany Kylian Mbappé ny baolina voalohany ho an'ny ekipa frantsay tamin'ny lalao ny fanandrinana tamin'ny Lion de l'Atlas 9 minitra taorian'izay dia nodakany Ousmane Dembélé tany amin'ny 20 metatra miala ny tsatokazo ny baolina ka dia nikobana indray ny arato. Rono ohatra no nisarany Frantsa sy Maroka alina ka tafakatra amin'ny dingany manasadalana ekipa Didier Deschamps
raha totaly baolina roapolo no tafiditry Kylian Mbappé nandritra ny mondial adidiviny amin'ny Lionel Messi zany raha baolina 5 kosa ny any Ousmane Dembélé mbola ao anatin'ny dingany ampahefadalana ihany amin'ny kianjan'ny Los Angeles iny lody kosa no iona Belgique sy Espagne rehefa avy eo amin'ny 10 ora alina ora eto Madagasikara. Maresaka avy any ivelany mihamafatra ny fihetsiketsehana manohitra ireo mpifindra monina ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Nisy ireo vahiny aran'ireo vondron'olona na in'ireo vondron'olona tao an-toerana ho tsy manana taratasy ara-dalàna ka nentin'izy ireo tany amin'ny bureau ny polisy. Mitaky ny fanamafisana ny fiarovana ny sisitany sy ny fandrohana tsy misy atakandro ireo vahiny monina tsy ara-dalàna ao Afrika Atsimo ireo vondron'olona ireo mampitombo ny tahotra eo amin'ireo vahiny izao toetra raha izao ka mampitombo ny fifanenjanana ao an-toerana fanampanazavana. Mihamafy ny fihetsiketsehana mandroaka ireo mpifindra monina tao Johannesburg ao malalaka misy. Nisy vondrona olom-pirenena afrikana tatsimo ny sambotra vahiny ayahin'izy ireo monina tsy ara-dalàna ka dia nentin'izy ireo tany amin'ny bureau ny polisy ireo vahiny ireo. Niteraka tahotra tany amin'ny faritra maro izany toe-javatra izany sady nampenjana indray ny fifandraisana tamin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina sasany. Tao amin'ny tanànan'i Alexandra nivadika ho korotana ny diabe fanoherana rehefa nisy lehilahy iray hita fa mitondra kibay teny an-dalambe. Noho ny mety isian'ny herisetra dia niantsy ny ampitsarana avy hatrany ny fihetsiketsehana ireo mpitarika. Nilaza i Musa Mabigo mpitarika fiarahamonina ao Alexandra fa tsy manaiky ny fisian'ireo vahiny monina tsy ara-dalàna ao Afrika Atsimo izy ireo kanefa tsy voafehy intsony ny toetra rà ka tokony hatsaratra avy hatrany ny diabe ho ny fanamafisana. Etsy ankilany nanazava ireo mpikarakara ny fihetsiketsehana fa ny ampandren'ny governemanta momba ny olona fifindra-monina tsokosoko no tanjon'izy ireo. Mampitombo ny tsy fananan'asa sy ny tsy fahandriam-pahalemana ao Afrika Atsimo manko ny fahamaroan'ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna ireo. Mahatsapa ireo mponina sasany ao Soweto fa tsy voaharon'ny fanjakana ny mponina ao Afrika Atsimo satria tsy voafeny tsisy tany ka miditra izay te hiditra. Noho izany dia mangataka amin'ny governemanta izy ireo handray fepetra entitra sy handroaka ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna. Tao tanatin'ny herinandro vitsivitsy nitombo hatrany ireo fihetsiketsehana manohitra mpifindra-monina ao Afrika Atsimo. Vokatr'izany mihampitombo ny tahotra sy ny ayahin'ireo mpifindra-monina ary vao mainka miteraka hevitra ny momba ny politika any Afrika Atsimo manoloana ny resaka fifindra-monina. Tonga soma tsara tao Londra ny tapisserie de Bayonne nampindra amin'ny Frantsa na Angletera ity asa tanana lehibe sady manana tantara ny manokana ity noho ny antony ara-diplomasia sy ara-tantara. Manamarika ny fandresen'i William de Conqueror ny Angletera tamin'ny taona 1910 ity lamba tena lehibe vita tamin'ny volon'ondry sy rongony ity. Kasaina seho amin'ny tranom-bakoka manomboka ny 10 septambra 1922 hatramin'ny 12 jolay 1722 ity sangan'asa ity raha ny vaovao. Niala tany Normandie ny tapisserie de Bayeux ka tonga alina ao amin'ny British Museum ao Londres. Ampindramin'ny Frantsa ny Angletera mandritry ny herintaona ity sangan'asa saripady sady saripidina namarika ny taonjato faraka ambin'ny folo ity. Mpitsidika 10 metry sy 7 tapitrisa no andrasana ijery ity sangan'asa ity. Notazona ho tsy ambaratelo ny daty nialany tany Frantsa ary fitaovam-pitaterana manokana ny aliana mpitandro filaminana no nitondra ity lamba landy sady volon'ondry manify ity ho fiarovana azy amin'ny ovitry ny lalana. Mampanahira manam-pahaizana manko ny mety fahasimbany satria efa ahitana faharovitana 30 ity lamba tena ity ary koka misy Royal. Samba no nivoaka ny Frantsa ary samba no tonga ny Royaume-Uni ity lamba tena ity ka mampenjim-pony maro. Indro ny saika nampindramana azy any Londra saingy tsy netavavoaka izany raha izao. Ny voalohany tamin'ny taona 1770 tamin'ny fanandratana ny Andriamanjaka Elizabeta faharoa sy tamin'ny tsingeritaona faha 700 niady tany Astina ny taona 1770. Ny volana Jolay 2024 no nanambarana ny fampindramana azy any Royaume-Uni. Izany dia ho fanamafisana ny fifandraisana ara-kolontsaina eo amin'ny Frantsa sy Royaume-Uni izay niantoka manontolo ny fitaterana ity tapisserie mirefy 70 metatra ity. 700 tapitrisa livra na 7,700 tapitrisa euro mahery no sandan'ity lamba tena ity raha misy fahasimbanina. Ireo samy fanamboarana azy ireo tompony andraikitra rehefa tavaverina ny Frantsa ity tapisserie ity any amin'ny taona 1724. Ratsahivina ny tantara ny ampitany lakan-drano ny Angletera Guillaume ary nandesany Harold mpanjakan'ny Anglo-Saxon nandritry ny adiny Astina tamin'ny 14 oktobra 1919. Io zava-nitranga ara-tantara lehibe io nahafahan'i Guillaume ho lasa mpanjakan'ny Angletera nahazoany anarana hoe William de Conqueror izay tantara marian'ity tapisserie ity.
Ny mofo croissant poil puant sy ny trondro jamba izay tsy fahita firy no hafakely entina aminao anio arahoary. Mofo toy ny croissant izay fantatry ny maro ihany ny maro oe croissant na ny croissant poil pubien izany hoe croissant ahitana folo. Trano fanaovana mofo iray any Pattaya Thaïlande no namorona ity mofo hafakely ity. Vetivety tena laza ity karazana croissant ity noho ny anarany sy ny endriny tena manaitra. Na izany aza, akora fihinana avokoa no mandrafitra azy. Croissant tsotra ny fototra ary nasiana crème fotsy tao anatiny. Karazana hai-drano maina madinika kosa ny akora mitovy endrika amin'ny volo izay mampiavaka ity croissant ity amin'ny croissant sy ny mofo rehetra. Karazana trondro tsy manana maso ny poisson aveugle na koa hoe trondro jamba izay hita ao amin'ny valajavaboarin'ny tsy manam-petsotsa ao amin'ny faritra Atsimo andrefana na ny Toliara. Antsoina amin'ny anarana siantifika hoe Typhleotris madagascariensis ny poisson aveugle ao amin'ny valajavaboarin'ny tsy manam-petsotsa. Karazana trondro tsy fahita firy ary mona ao anaty lavabato ity hitany amin'ny faritra Atsimo andrefana Madagasikara ity. Anisany misarika mpizahatany maro raha ho an'i Madagasikara manokana ity trondro ity. Tapitra ny fampahalalam-baovao tomboky lasy tombovavy ankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany hoarahinao riny izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana dinika hovahiny Germain Menjanary mandritra izany solombavamboaka sady filohana toko politika Rajerson Antoine ny sampana fampahalalam-baovao tomboky lasy tombovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompo.